fanangoavana aketo tsisy raha marobe fa le fagnano rasy misy matsiaro avana. Misy ny havana efa nitrotra dia efa mampantapantatra ny fandaharam-potoana amin'ny maha mpanakanto, ary indrindra moa zaho zatra magnano raha raika isan-taona amin'ny anaran'ny amin'ny raha tiana zay zaho Kristin Ezebaest no namanamany hoe tena mpitarika an'le izy fa maro ihany ny mpikambana koa satria association le izy, ary efa ela manana récépissé ara-dalàna. Efa matetika miseho ihany amin'izany le hoe zavatra ataon'ny amin'ny raha tiana zany zany hoe Kristin Ezebaest misy zany mikarakara an'le izy, sady izy koa zany io manafana an'le matetika alim-pandizana kefa vita tamin'ny taon-dasina zany le 9e édition. Amin'ny 2025 ty zany atsika dia miditra amin'le 10e mavita 10e édition zany. Lalana lava be narainy ary namana marobe no niaraka ny salaha mba navitana anazy ansakany sy andavany teo anatin'ny afaliana lalandava. Ka rehefa tonga am'izao 10e édition zao dia vao maika maro aza le namana efa vongona hiaraka andisy hihira ao amin'ny la famille zay toerana efa nazatra. Marina fa fanatsangatsangana eran'ny Tamatavy zany hoe Kristin Ezebaest amin'ny raha tiana zany tagny amin'ny palais des enfants pionniers tamin'ny voalohany. Ya zao ma izy efa centre mikarakara ny tanora sy ny fanatanjahantena, dia efa nandalo tagny amin'ny Capricorne amin'ny monsieur Marlahy Pierre azafady, monsieur le directeur général fa manoro anarana satria mpinamana ka nandalo tao amin'ny la récréa ary tao amin'ny bateau ivre. Dia Christian moa mikarakara ananjy, za Kristin, dia nisy fiaraha miasa ara-dalàna tao ary nafinaritra. Amin'izao fotoan'izao moa mihitsatra ihany le toerana satria matary fotoamasina dia lasa any amin'ny la famille. Efa maromaro taona zany nanaovana tao amin'ny la famille, isorana le madame adiniko ny anarana fa mpinamana be zany zay problème sy maintsy ahitany solution. Bon sy ho resaka lava be zany fa hoe historiquement zany efa agnatin'le 10e édition atao amin'ny le 27 septembre 2025 zay efa nantifasana invitation amin'ireo namana maro, ary tsapako koa zany fa maro koa zany tsy mbola voacontacté ka am'izao fotoana mba nagnomezany sy sehatra mba ahafahana miresaka no iangaviny. Ary téléphonero rakrisy 034 05 521 83, avero kely 034 05 521 83. Mbola misy ihany fotoana satria niany talata, larobia, alakamisy, zoma, asabotsy le fotoana ao amin'ny la famille. Io tsy zavatra hoe misy protocole be fa nefa kosa ilana karazany hoe qualiténa fiarahana mifaly, zany hoe agnatin'ny filaminana, agnatin'le fifankatiavana, agnatin'le fandefasana misy zany kanto Kristin Ezebaest zany. Ary ampafantariko koa zany fa isandrany zanaky de Defenerivo dia namana amin'io de Defenerivo junior. Tsy azo atao hoe vedette surprise izy fa tonga dia betrany tomonoko ny anarany satria zay roy miaraka zany miaraka koa. Misy koa mpihira sasany madinidinika maventiventy zay efa mahazatra ny amin'ny raha tiana mba miaraka misalaha, tsy ferina zany. Ary ndraindray zavatra mahafinaritra dia ny olona invitenao andia faly re miakatra sehatra arô za mba hira bitika sehatra ho antsika rehetrarehetra, fa ny fagnomezana toko hoe fandrindrana ankapobeny zany no resiko maha Kristin Ezebaest anahy.
Ary fotoana io mba hitorasako le hira taloha tsy adigno, tsy kivy, viavy tsy malay, sambarina voky rafozana, misy asosoka koa zany akao. Za ma somary mitimitiny hely za dia agnatin'le Sonagaly koa satria za teraka tambany volo tamin'ny tabataba igny, tsy fantatrabo ma misy raha helina ino ty Sonagaly takao satria zay tagny Antanambaomba nampontsy dia tena niatika ny fijaliana tamin'ireo tamin'ny andron'ny 47 igny. Tsy hitantarany histoire mantsika fa fampasehivana foana fa amin'le 27 septembre zany à 21h fotoanantsika zany ao mo la famille mitokava daholy na ny efa nahazo invitation na ny nahazo ino ty karakarazagny hoe fidirana pafla ke mazatra antsika ny mba tsotsotra ihany le vidiny dia azo atao koa ny mizaka hoe za ty tonga aketo andia alongany niany e volanao andro hafa davana fatao aby zany satria za koa mipetraka amin'ny cité jardin numéro 18 amoron-dalana be koa le zalahy igny tany efa nipitrahako hatrizay ankabezany mampantatra hoe aiza raha krisy nipetraka ka za misalasala fa io antsika mianakavy satria la famille azy le toerana agnalovana azy fianakaviana misany no miaraka mankalaza an'izay le hoe 10e édition de Christin GPS miaraka amin'ny Ratia. Fisarahana tsy nampoisokigne nangatsiaka tampotampoka te fitiavanao